satsika azy fandarana izay anisan'ny be mpiandry fandarana izay anisan'ny be mpangataka ihany koa teto amin'ny Real TV Madagasikara indrindra ny fandarana l'invité du jour ny Ivaniana ny vahintsika ho amin'ny ity ala ity fifaliana ho antsika araka izany ny mandray ny vahintsika Andriamatoa Rakotoarisoa Joseph fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Koto Lila Mahintso Ambo amma ataontsika hoe olo-pirenena azy fa eo ihany koa amma blogueur na lanceur d'alerte atsika ilazana azy avokoa eny anivo ny tambadrotra serasera eny indrindra mo fa ny tambadrotra Facebook no tena alalan'ny malagasy azy miaraba manokana anao Andriamatoa Rakotoarisoa Joseph na ikoto Lila Mahintso Ambo misaotra anao tomboka nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity ala ity satria maro tokoa ny mpakafy anao ny mpanaraka anao no efa nindrandra an'izao fandarana zao ka de miaraba indrindra tomboka. Misaotra anao Gasikara de miarahaba ny ekipan'ny Real TV Madagasikara sy ny malagasy rehetra zay manaraka fandarana na amin'ny radio na amin'ny Facebook na amin'ny fahitalavitra. Anaovana kompatanana manokana ihany koa isika malagasy rehetra izay monina sy mila ravinahitra any ampitan-dranomasina miaraka amintsika ho amin'ny ity alina ity Koto andeha ataoko hoe Koto ngamba ny tena fiantsonanao Rakotoarisoa Joseph no anarana no miandray mandeniny azy Koto no alalan'ny olona maro anao raha sitrakao tsy mampanina anao ve ataoko an'izay Koto zay ihany no etsoka anao tanatin'ny fandarana. Tsy mampanina ka anarana nabotrabotra zay. Eny ary raha miresaky tsika ny Koto somary atao hoe sarosarotra ihany no nandeha ataontsika hoe nitady ny mombamomba anao sy ny mahakasika anao ny antony de tena ao anatiny tena atao hoe fikarohana lalina tsika ny zavatra misy anefany dia misy ny atao hoe vokatra voray eto ampelantanana tena asaiko mihitsy ny anao andiso na ihany koa anamarina raha toa ka misy ny fahadisoana olombelona ihany satria dia sambany ianao no vahina ato anatin'ny fandarana everina fa ilain'ny malagasy misy ifandraisany amin'ny adihevitsika ihany koa ny resako ny mahakasika momban'ny Koto Lila Mahintso Ambo na Rakotoarisoa Joseph raha ny marina dia réceptionniste na hôtely lehibe anankiray ao Suisse ao no nahitany ny malagasy ny mpanao mpanao gazety mo taitra raha nahitan'izay tamin'ireo hainao manjery frantsay indrindra fa raha nitady sy nikaroka zany ny mahakasika ny cursus akademika anao dia manana ny ataontsika hoe licence science naturelle anao ary isan'ireo malagasy izay nianatra tetsy amin'ny université Antananarivo tetsy Akatso ary manana ihany koa zany ny spécialité management tourisme zany hôtely ihany koa izay azonao teo anivo amin'ny université ISCAM tam'izany fotoana izany koatran'izay ihany koa de manana ny diplôme de management pour chef d'établissement public i Koto raha ny vaovao zay ananako ato ary akoatran'izay ihany koa de manam-pahaizana momba ny informatique satria technicien sup de réseau informatique any France ianao izay no ataontsika hoe andraikitra andraisinao fa akoatran'izay ihany koa dia gaga raha nahita fa ny taona 2 hatramin'ny taona 3 sy 2 de niasa tany amin'ny nosy rahavavy la réunion ka ity Koto ity ary tompona boaty informatique izy io manao an'ireny fivarotana ny ordinateur ireny manamboatra ordinateur ihany koa zany hoe vente sy réparation ordinateur tam'izany fotoana izany akoatran'izay ihany koa teto Madagasikara nisy an'ilay ataontsika hoe STV karazana responsable informatique atao hony anao izy io de tena hoe manerana ny Madagasikara mihitsy ilaiko mora misy fanazavanao mifanampiny zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha tsorintsika zany dia eo zany ny ataontsika hoe fahaizanao sy ny fanananao zany ny tontolon'ny fitantanana ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny hôtely fa eo ihany koa ny tontolon'ny informatique zay efa nanananao boaty mihitsy moa tatsy la réunion izay no fahafantarako anao ankehitriny anao dia
miasa amina hôtely anankiray asiko fanazavana kely ihany hoe réceptionniste le asanao miteraka adihevitra hoe ay bandy réceptionniste ve no manambanimbany gasy sala am'izao ka azonao azavaina kely ve makasika amin'izy io sy ireto le fianarana izay noratovinao ireto fa akoatra an'izay fiainana andavanandro zay raha miresaka an'le kototsika iray am'ireo malagasy mpaneho hevitra makasika ny fiainam-pirenena ny tontolon'ny mozika indrindra ihany koa ny atao hoe fizarana tsika zany iny anivony reny tambadrotra serasera Facebook reny zay no mampatonganana mitraka hoe blogueur Facebook ikoto androany misy hoaintsinao ve na hoamarinao toboka misotranao na fitenenana gaga ny tenako fa anananao kay ny momba rehetrrehetra ary amariniko izy fa tsy misy disona ny kely ny faranako boîte informatique tao la réunion dia mba responsable informatique ny STV na SCAC manerana Madagasikara tamin'ny telo amby roa arivo Tomasina nanomboka de tery amin'ny foibe ny STV Tanjombato dia mikasika ny hoe réceptionniste zany aoka angambany azava amin'ny malagasy fa voalohany aloha zany réceptionniste zany tsy ohatran'ny réceptionniste amin'ny hôtely de volana na hôtely voahirana mpanome clé fa zany réceptionniste zany raha aty Suisse manokana ny France mbola tsy fantatro fandreny fa aty Suisse dia olona mivoaka amin'ny inona zany école hôtelière no manao an'izany efa nafakako teto amin'ny Facebook moa zany nyfandehany fa tsy tena zay loatra satria ny Suisse alémanique zany hoe ny faritra amin'ny teny allemand amin'ny Suisse de tsy mba tia an'le titre mipoapoaka be hoe responsable administratif na hoe chef personnel na hoe responsable d'hébergement fa ny ambe toerana esato zany de bureau anankiray ihany misy ny tompony de akoatra ny tompo tonga de izany ny tompony andraikitra amin'ny resaka administratif rehetrrehetra eo ny fanaovana ny inao zany ny déclaration ny charge sociale sy ny rehetra mikasika ny mpiasa za manao azy eo ny fifandraisana amin'ny office de tourisme de zany no miandraikitra ny zavatra zay eo ny fiaramiasa amin'ny inao zany ny syndic de village syndic moa zany président fokotany filazany zany bebe ny zavatra karakaraina satria misy ny fikarakarana mikasika ny hoe ny bus ho an'ny tourisme ho an'ny touriste misy ny fermeture ny autoroute misy ny fanomezana horaire ny sambo bebe ny zavatra rahana miasa amin'ny fokotany de za ihany mandrakitra azy de araky le teny foteo zany moa afaka ataony rehetra zay mamangy le hôtely de hitanareo ao fa zarery no anatin'ny bureau miandraikitra na ny restaurant zany manao contrôle ny chiffre hoentin'ny serveur sy ny bar rehetra de za koa mandray ny ino zany chiffre rehetra amin'ny hôtely de manome statistique koa ny office de tourisme satria ohatran'ny aty aminay ity zany de ilaina ny fantatra hoe nationalité inona daholo no tonga teto tamin'ny ty volana ty de niveau social le olona teo inona le profession le olona tonga touriste ve sa olona piasa no tonga amle région be zany lizy basta be fa le réceptionniste zany karazana titre fotsiny hoe satria amin'ny réception de nalainy inao zany ny mpanao gazetin'ny France 2 moa nandrain'izy réceptionniste fa ny mpanao gazetin'ny TF1 de nanoratra hoe chef réceptionniste ka tsy de misy loatra aloha hoe titre atao hoe responsable administratif karazany zavatra resanao zany nefa ny tokony hoe gérant zany ianao nge zany fa tsy réceptionniste koa to anatin'le izy menatra ve anao raha misalotra an'izay andraikitra hoe réceptionniste zay le titre teo zany titre zany ohatrany hoe ararotiny olona nge olona tsy tia nge no inona moa zany no mivoy an'izay resaka réceptionniste zany fa azo betsarehetra atao ndi mba namarina ina marina ndraiky anakin'izy izy ary efa misy gasy anakoroa na telo nefa mandalo tao fa gérant no tena ataon'izy misy ny tompony zany de tsy azonao lavina na manampahaizanao izy na tsy
na ambany loatra tsy tsisy satria tokony efa 6e génération no mitondra ny hôtely io zany. Temin'njato taona nisy ny hôtely Sapo ary hôtely hitanareo amin'ny télé reny, hitanareo amin'ny YouTube zavatra fantatra eran'izao tontolo izao. Ny olona eran'izao tontolo izao zany no tonga amin'ny hôtely io zany nisy ny Amerikana, ny Européana, nisy ny Asiatika nanomboka nisy le tournage na série antsoina hoe Crash l'Indinonio azoreo jerena amin'ny YouTube zay série zay série sud-coréenne izy io. De no série io zany de tonga daholo zareo Asiatika. De indrindra koa moa zany zareo avy any Arabie Saoudita, ny Jordaniana, eran'izao tontolo izao zany no tonga amin'ny hôtely io. Zay angamba ny azoko hoentina amin'izay zavatra zay. Oui, entoka. Ka sarotra be ny laza hoe anome la clé fotsiny hoe bonjour monsieur, bonjour madame, de teny la clé. Tsy mety zany satria ireo olo reo eran'izao tontolo izao tonga tsy maintsy manontany eo amin'ny akay izy hoe inona ny activité manodidinao. Manao ina moa zany manao andraikitry ny office de tourisme moa zany hoe tsy maintsy fantatra daholo atsy ny GS bar, atsy ny tourme hardeur, atsy ny ina moa zany ny train au vapeur Rothorn, ato ny Ballenberg, ato ny ino manodidina rehetra amin'ny région misy anay ina région Berne Oberland, misy anay iny zany de tsy maintsy maîtriser, tsy maintsy fantatra. Ary tsy maintsy fantatra tamin'ny horaire-ny bateau, ny karazana abonnement mandeha amin'ny bateau, ny réduction azo raha manao visite na musée be izy fa tsy vitany hoe bonjour monsieur, bonjour madame de mena la clé. Zay no mba tonga amin'ny telo hoe gérant ihany izy satria izany manao contrôle ny chiffre rehetra ao amin'ny hôtely. Izany no manao ny boucle ina moa zany ina fa zany ina moa zany fermeture journalière ny chiffre rehetra ao amin'ny hôtely de mitransmettre anazy ny comptabilité. Eny ary tsy retratraritra ihany moa izy iny koto fa raha ohatra ka Nigeria anzay ataontsika hoe koto lela mahitsy amin'izay isika ny taona 17 no natserovako nahitananao voalohany indrindra teo anivy ny tontolo ny Facebook taty amin'ny taona 17 anao no nanomboka niakatra ny mpanaraka anao ao anatin'ireny fanokevitra maro samihafa amin'ny alalan'ny vidéo izay ataonao reny taty amin'ny 24 rehefa tonga ny coronavirus niakatra mafy be ny mpanaraka ny koto ary isan'ireo malagasy be mpanaraka ao anatin'ny tamandrotra serasera ianao ka raha miresaka an'izay ataontsika hoe koto lela mahitsy ambo zay dia inona kay mety hoe dika an'le hoe koto lela mahitsy ambo mihitsy ao anatin'ilay tontolon'ny Facebook inona ny antony safidy an'ilay anarana ihany koa hoe koto misy dikany ve zany? Le koto zany moa zany ary fitanareo zany raha koto Arisoa ny anarako de koto no fiantsoa zany tamin'ny zambola kely fiantson'ny dadanay ary zay fiantson'ny dadanay koto zay tena ina moa zany navotravotra azy zavatra zay de tazomiko amin'ny koto iny ary raha nosy bianal ara de koto daholo ny afantaran'ny olona zany anosy bianal. Le hoe lilahy mahitsoambo, lilahy mahitsoambo de misy hoe lilahy zany zany lehilahy viril angamba no azo lazana zany de aveo mahitso amin'ny teny Betsimisaraka de mainty, ambo amin'ny teny Betsimisaraka koa lehilahy, zany hoe lehilahy ino zany lava ranjanana zany midikan'le lilahy mahitsoambo. Ary izy io de nalaiko manokana satria ny tena ambadiky zay lilahy mahitsoambo zay dia olona Don Juan tia ny vehivavy zany hoe tamin'ny stéréotype tamin'ny andron'ny mamalagasy mbola tsy nidiran'le type européen, le stéréotype européen de misy hira angamba enonareo angamba hoe lilahy mahitsoambo tany tsara be, zany hoe lilahy mahitsoambo zany olona nanao ravage mihitsy zany izay hira lilahy mahitsoambo zay tany avaratra. Fa misy koa hirany Ezebaest anatin'le hoe avereny kelindray mandeha lilahy mahitsoambo. Ka lilahy mahitsoambo tamin'ny malagasy taloha zany hoe ny type ny bogosy amin'ny malagasy zany tamin'izay de ny olona mainty lava ranjanana sportif. Zay zany no fandehan'iny. Maro manany aina satria hitanao zaho olona provocateur fa
misy mambarina azy zany zay raha ohatra zangy lasa hoe mety fambo androsion na hoe tombeur de misy mambarina azy zavatra zay zay nakako niny anarana iny de aveo koa nalaiko koa le anarana satria teny tsy misaraka le izy de za moa zany fa fantatra fa avy anosy bianala tsy misaraka tatsimo de ila maitso am'izay toko hoe mapety azy de hoe inona natonga le raha miresaka an'izay le koty zay mba te antany aminao fotsiny hatram'izay nanomboka nanarano malagasy anao ary ny fanokevitra na politika na kolotsaina be dehibe ao idirantsika daholo rehefa aveo fa saika maneho hevitra foana ianao mba te antany anao androany lay rakotoary Sozozefa mihitsy no mamaly anao hoe inona na hoe nitondra inona ho an'ny Madagasikara ny fisiny zany koto zany tao anatin'ny fiainam-pirenena amin'ny fieritreretanao anazy. Hitako nisy fotoana zany tena tsy indray mandeha namba mety efipolo ny hoe idiko le pejy fa tena leo be zany amin'ny le PDB tsy maro zavatra tenena PDB no milasa fa koto mpanambany gasy io poerapoera fotsiny fa any andafy any misy inao zany tsikiny vita lasa any andafy de manambanimbany gasy efona de nisy fotoana tena leo de ajano fa saingy araka tenao zao inona no hoentina ny firenena de DDB ny tanora indrindra ny tanora étudiant no mahita anatin'le koto image na ina moa zany modely hoe modely olona tia fianarana tsy tiany inona moa zany ny rendrarendra mba misy zavatra mba azo isairana le zavatra resahana satria raha mijery anao ny mpanao Facebook hafa ny be mpanaraka de tsy afa-tsy inona moa zany manala azy manao blague kakaboudin zay zany no ataony rehetrarehetra de nefany amin'ny koto zany BDB ny adevitra isan-karazana fivavahana politika na ny artiste na ny tanora na ny fiainam-pirenena manontolo misy foana adevitra zany etomihany o zany mitondra inona am'le Madagasikara mitondra zavatra mihitsy izy satria na ireo mpanao politika ireo de mijery zavatra toka eto ny zavatra teneniko eto fa tsy indray mandeha tsy indroa fa tena misy miaino amin'ny anao dikan'izay zany resaka influence zay satria raha ohatra resina amin'ny mpanao Facebook hafa de mety tsy zavatra entina firenena raha ohatra anao blague kakaboudin foana de tao isanazany roa tsy zavatra ilana zany na firenena zany hoe manala azy zany hoe ny olona efa reraky ny fiainana reraky ny inona moa zany ny tsy mahazo miteny rehetrarehetra de juste hoe manala azy fotsiny fa ny mahasamihafa ny koto zany mba manome fanantenana ho an'le tanora mba manome fanantenana koa any sasany tsy mahazo mitena ny Madagasikara ny BDB ny zavatra rehetrarehetra ny tsy marary azy ao anatin'ny tenany ao de nefa tsy afaka miteny sady tsy afaka manao inona zany amin'ny situation Madagasikara de mba ikoto no miteny zavatra rehetraretiny io de le araka le teny vazaha hoe c'est que les autres pensent tout bas de za zany no manome mbola fantahana kely ho an'ny olona de ampisin'izany ateny teo ma-influencer anazy de raha nanakina hira tononkira tamin'ny efa roapolo lasa zay de misy fandraisandraiky natao firenena raha nanakina koa ohatra hoe hira faneva vo vetivety teo ohatra fotsiny zany hira faneva atao GDG de ahitatsika fa novany moa zany ny filoha le hira namboarana izy ka zany hoe zany miaino de miaino ny fitoam-panjakana miaino de miaino koa malagasy satria tsy voatanisako eto daholo ny zavatra nandalo teto zay nampiova zavatra indrindra de le mba azo ny tanora hoe iankinana na mba misy modely anankiray mba azo arahana fa de aiza ve de ina moa zany ny artiste fotsiny hita isanandro ny mpanao blague fotsiny hita isanandro ny mpanala azy fotsiny hita isanandro de mba farafaratsy mba misy zavatra jerena amin'ny Facebook hoe mba misy ady hevitra mba misy zavatra marina fa misy zavatra mampimebena atao anatin'ny koto fa mba misy zavatra ampiasana saina mba misy fahalalana toa miditra zany fa ny akoatr'izay de hitantsika zany fa de tsy hita hoe ahoana ny fimoanaovana azy zay no mety ho fahitan'ny koto anazy fa ny manahirana amin'ny koto dia rehefa mijery no fanokevitra ao zany de maheno foana ianao hoe vendrana ny malagasy vendrana
ary mametraka ny toeranao amina faripalalana ambony be anao de ny malagasy rehetra ao ambaninao daholy a tsy misy may akoatranao a ianao mifaratampom-pahalalana indrindra zay lay koto zay ny fahitany malagasy any koto a ka azonao azavaina ve hoe inona le hoe malagasy vendrana ohatry ny ahoana le hoe malagasy vendrana fa ianao rery zany a no tsy vendrana ve azonao azavaina ve le hoe malagasy vendrana tompoko inona ny tiana ho tenenina ny tiako tenenina dia voalohany a de marary a ny foko raha ohatra ke za mpanavendrana gasy araka ny filaza raha mpanavendrana gasy a de tsisy raharaiko zay Madagasikara sy zavatra mandalo a Madagasikara malana ny asako aty mavelona tsara miaina ara-dalàna aty Suisse a ny zanako efa nivoaka ingénieur amin'ny centre supérieur Igo efa hitany rehetra teto a ny zanako faharoa mianatra manao master any Los Angeles de raha tokony izy de fa ampia zany ny fianako aty ny fianako aty andafy ity zany ampia de raha ohatra ka manambany gasy araka ny fandraisany gasy de zavatra ataoko de inona moa iraraiko zay zavatra mandalo any na opitean-dralahy io na rehetrarehetra fo matoa miteny de inona moa zany fitiavan-tanindrazana fitiavana an'ilay malagasy azavatra zay tsy tsapany malagasy satria raha ny zanako tenenao elahy ty lesy tena vendrana mihitsy elahy ty ohatra hoe miverina avy any ampianarana izy a de raha midaka ny tena vendrana midika ve zany fa manambany an'le ankizy kely zany avy any ampianarana zanaka tiana zao tolazainao fa hoe vendrana fa matoa izy miteny mba atatra izy moa le ankizy kely ary d'ailleurs koa tsy tokony atehitra ny gasy a raha lazaina fa hoe vendrana satria ny zava-misy de zao i Madagasikara manana arena kibony tany rehetrarehetra tsy zava-tsana malagasy tsara tsara Madagasikara amin'ny resaka tourisme rehetrarehetra de jereo ve maninona ve io Maurice kely io akaiky io no fatadaza eran-tany amin'ny resaka tourisme io Madagasikara manana 36 000 kilomètres na plage ny Madagasikara manana volamena ny cobalt satsoanareo tsony zany za tsy afatanisa tsony ny arena na zavatra mavokatra hoe zavatra tadiavin'olona eran'izao tontolo zao ny cacao aty Suisse ety de mandeha tsetsely etsy anao de cacao de Madagasikara ny chocolat etsy anao de ataon'olona publicité cacao de Madagasikara marary ny fonao hoe ny Suisse mivatra cacao Madagasikara ao ampiasana ny cuisinier de mamoaka amin'ny carte amin'ny menu hoe poivre vert de Madagasikara zay izy fitiavany chef ao na tsy fatany malagasy raha voalohany zay izy fitiavany chef ao ny café ny vanille zavatra rehetrarehetra letchi tsy zavatra tsy ananatsika nefa tsika de farany amin'izao tontolo zao tsy bena raha ve zany gasy tsy afaka raha ohatra misy gasy mbola tezitra hoe tsy afaka ataontsika hoe miteny manintsy manoro-tsotra ve fa tsy maintsy manambany tsy maintsy manavendrana an'le malagasy ary nendray zavatra resanao nge misy fahamarinany fa no le fomba ataonao na le pratique fampitanao anazy no lasa miteraka fahatezerana ho malagasy satria malagasy mitovy amin'ny any ilay manambany anazy malagasy mitovy amin'ny any ilay manavendrana anazy ka mahatonga antsika mieritreritra hoe tsy afaka miakatra koto tsy malazo koto raha tsy manambany gasy de zay le teknika nampiasaina fa tsy afaka miteny tsotra ve sa hoe tsy maintsy manambany sy manivativa sy manaratsy ny malagasy zay vo afaka malaza raha nitady laza aloha zany any Madagasikara de tsy tokony reny mihitsy ny nataoko hoe raha tia laza zany ingia de mandamina be amin'ny firesaka mandokandoka foana ianao hoe ny gasy kosa tena manana potentialité ny gasy kosa tena manam-pahaizana ny gasy kosa tena miasa be ny gasy kosa indrindrandrindra de hoe ina moa zany manao ina moa zany fivavahana kely eto mandoka artiste eto raha tia laza fa ny tanjona tsy alaza fa ny tanjona dia anaitra an'le olona ary zavatra tsapany Gasikara maratany voalohany tany ny koto ohatra ny teny zavatra zay de be nitesa tamin'ny koto hoe koto manambany gasy mibandry iny poerapoera zao fa am'izao fotoana zao be ny gasy efa miteny hoe marina zavatra teneniny tsy azonareo ny zavatra tiana kitahina
tena sarana mijery eo amin'ny ina moa zany publie anao ikoto hoe invité du jour de fa tsy maintsy be de teny no miteny ratsy any koto eo fa eo koa ireo manohana ny koto manazava hoe tsy azonareo zava-tsy nitenenina tsy tena zany loatra tsy tena fanambaniana fa normal moa raha ohatra ka ny olona tsy de matakatra no mandray an'lezy fanambaniana fa raha olona manana niveau intellectuel ambonimbony kely na tsy nianga fa manatsaina ambonimbony masafa n'izy tsara fa raha ohatra ka ovako l'izy ovako firesaka pisolelaka firesaka olona mpanambolambo de tsy percutant l'izy tsy mahitsy et de deux za olona tsy pitsara velatsika za olona tsy pitsara velatsika fa ohatry zao zany hoe vendrana malagasy vendrana zany akory tsy midika hoe za no farany mahay zavatra indrindra raha zao tontolo zao non fa zay na mivendra malagasy na anatiny ara za moa inona nireo am'zany fa mila fantatry malagasy zavatra zay mila fantatry malagasy ary raha ohatra ka lambolambona foana ohatra foa malagasy io zavatra io de tsy misy tonga saina mihitsy tonga saina mihitsy hoe ny olona dia fa aiza sy aiza ny olona indrindra amin'ny toerana ipetrahako ty Suisse ty aiza sy aiza ovoaka le tokotany etsy de afa ny akiza ny kilalao ny akiza de fa afa ny mamaky boky ny mianatra manao jeu de société manao ino de gasy tena tsy datsony zay filaza azy ka de zay ny hitako hoe méthode nampiasaiko ary fahitako azy ohatrany efficace l'izy satria misy mitomony olona manaraka azany koto zany inona moa zany zange manao feedback tsy za olona tsy eritreritiny sasany hoe mégalomane na ma imbu de moi-même na hoe manana ego ambony be fa za manao feedback ahoana ketetany olona karaha za makany New York makany États-Unis to de gasy vo maheno fotsiny hoe hoany koto de miasakasaka daholo ny gasy mixena nany amin'ny aéroport mitondra tamy za tany New York tamin'ny décembre teo gasy niantoko amin'ny hôtel anatin'ny herinandro entoany amin'ny vola poste invité amin'ny restaurant rehetrarehetra de nakany Canada ny ankizy rehetra any Canada de tena ny invité any koa tsy araka tsony ny fotoana amonjeko an'izany nakany Norvège de ny olona rehetrarehetra zany de kotokotokoto na mandeha fiara zany ohatran'ny autoroute minjana manao lasance de misy gasy miazakazaka avy any anao selfie mandeha any amin'ny RMS zany moa zany de selfie tsy samindrana tsony na zany ako raha de gaga hoe fa inona moa fa iza marina moa ty ipapaty fa lasa star ka matoa misy an'izay zavatra zay de misy le olona tian'le izy misy le olona tian'le personnage ary olona raha alohan'izany angaraka gastar zao de fa miteny hoe aleteo tsara poto aleteo tsara zay fandeha l'izy fa raha ohatra ka hoe tena hoe négatif be feedback azoko amin'izy tsy nanoen'izy tsy any am'le feedback mantsy fa lay méthode ampiasainao mihitsy satria tsy ny gasy rehetra nge fa na ny artiste ary tena tsy fantatra ireny moa niara nahita an'ireny raranao sy Big MG be de be reo mpanakanto zay tena hoe ambaninao tena tsintsiniavinao mihitsy de rehefa mahita zany tsika hoe asa manana complexe ve le koto ohatrany tsy mahazaka namana rosy ve le koto ifantatrao reny problème manao hatramin'reto le fikambanana mpanao rap gasy zay ohatrany hoe nilavonjy aina tamina naman'izy ireo tsatrany tsy fahasalamana ka zay le pratika zay mihitsy de ararotsika anatin'ny fandarana l'izy androany hitondrana an'izay fanazavana zay hoe zany ve no mendrika ho mpanabe ampianatra ny malagasy amin'ny nafanikevitra ohatry zany amiko ilainy zay zavatra zay ary za ino moa zany na akatoko mitety zay fa za tsy ova am'izay ligna zay satria raha jerenao ve resaka anao artiste normal ve ny artiste sady tsy mahinira tsy manam-peo no tsy manao composition tsy mpamorokira no tsy mpanoratra tononkira tsy mahay mitendra tsy zavatra fantany mikasika mozika nefa malaza sy star amin'ny gasy rehetrretra zavatra zany zao mamparary ny foko zany satria zao be de be ny artiste ao Madagasikara ao tena hoe miketrika misy tena mahay na vocal ao na fitendrena ao mianatra jazz ao mianatra klasika sy rehetrarehetra de le artiste mahay zany de le afiafa ery amin'ny sisiny ery le afiafa sisiny manao mitakirakitra satria ataontsika hoe ery-joary mahery zany ake feo anke zany fitenena gitara mahay nge zany na ery Gottlieb iza hoe iluka
fa reny olo reny de tsy mahazaka spectacle ntsony de mandray satsy ka normal raha iteny hoe tsy mahay ny artiste sasany zany sa fa kiteny mihitsy zao tena milay be izy mahay be izy zao tsy possible amiko zany fa teko tsy mahay izy tsy mahay nefa zareo mitoera sy manitsaka ina moa zany le artiste tena izy de zany hoe raha ireo artiste tsy mahay nininareo no mahazo lapa sy mizesta sy miporapora amin'ny fiara sy rehetrarehetra ina zavatra ataony le tanora gasy kely zavatra ataony tanora gasy kely tsy fianatra mozika tsony tsy sikefika tsony tsy sikarika tsony fa de ireo manao fatifatina playback ina moa zany manao plagiat na irlandy africaine de na mety recharger ina moa zany simple amin'ny internet de sy na fatifatina tononkely hoe tiako anao ty tsy maintsy mandry amina ina moa zany mamlovy aminao za so tsy zafatsy zay potika tanteraka le ina moa zany le tontolo ny zavakanto malagasy le kanto itsy mipotika de tsy maintsy miteny hoe zao zany resaka rapy angambany tsy voajeriko hoe nisy ina moa zany etsika mikasika na olona anankiray nindosan'ny fahafatesana le izy fa le afitsy mitako de jehena le anaran'le mpanao rapy de tsy fantatro atsony na teny grec na teny avy any sanskrit zany hoe tsy manao analizy tsy manao fikarohana zany koa rehefa mamoaka an'le zavatra eny fa de taitaitra eo fotsiny alay mpanahy fotsiny de mamoaka ao anatin'ny lisy ka midona amin'ny tolana fikarohana fa misy fotoana hoe tamin'ny zavatra zay resaka afisy le sara fa ny gasy zany sensible am'le hoe nisy resaka hetsika mikasika zao zany tsy niditra resaka fa hoe vo zao andrekaky eo rehefa anarany reto olo reky zany tsy voatery hoe zay situation rehetra misy zany de tsy maintsy analyseko à fond zay vo mandray an'izy fa zany mety andaty biso ke zany mahita zavatra mandalo de tonga de manao publication ka raha ohatra ka le resaka le misy olana tamin'ny favoazana no olana de efa ny lakotsiny hoe lakotsiny ohatra zay fandehana fa zany koa tsy mahasaka anao hoe le rapy tsy culture gasy et de deux amafisiko fa ny jeune de banlieue ohatra hoe any Paris fotsiny any Sarcelles na hainolo any rapy any Grigny centre no hainolo any rapy any Mantes-la-Jolie any Etampes zay no hainolo any rapy any France any États-Unis de quartier Harlem Detroit Brooklyn reny no hainolo any rapy banlieue dolo ary reny amin'io mozika ny cité reny fa maninona zany raha tanora malagasy mba mianatra zavatra ina moa zany mozika tena izy ohatra naso zao nianatra tamin'ny PNEM nianatra gitara klasika tamin'ny PNEM zao satria eo misy sekolim-panjakana io tsy andoavam-bola de nianatra toa za tsy voatery anam-bola fa tsy andoa-vola nianatra toa de aveo nianatra jazz tao amin'ny CGM nianatra jazz tao amin'ny CGM zany mianatra mozika ianao zany mandalina mozika ianao tsy mirehetrarehetra fa de inona moa zany no voizana an'le rapy zay manko le satria rapy mozika tsy haiko tao hoe le amin'ny quartier défavorisé la cité ireny no voizana zany teny hoe na ny ina moa zany ny langage ampiasain'ny rapy d'ailleurs mo reny le mpanao rapy reny ataontsika hoe ery boubale miady manao totondo ery kalasy nefa na Madagasikara iza dolidoly dajo tao amin'ny hôtel le sac tao nisy hôtel atao mipetraka interdit amin'izao fotoana zao fa petsaka loatra zavatra tsorangotsina tao za zao nahita za zao no miainana sa zavatra zany ka za zany amin'ny resaka tanora hoe maninona mba mianatra bossa nova maninona mba mianatra ino zany mozika gasy mitsandraka ny baoesy maleza sy rehetrarehetra fa inona ny lalàn'le rapy any zany le combat mikasika an'izy fa zany hoe nisy incident mikasika hoe la fisin-dalàna misy olona ina moa zany misy olona tamin'ny favoazana izy defa ny lafitsiny tamin'izay fotoana zay fa tsy hiala am'le ligne atao hoe rapy c'est une musique de banlieue na tena tsy tina raha mijery nareo prison break mijery nareo film en prison tsy maintsy rapy mandeha amin'ny prison raha quartier noir défavorisé de tsy maintsy rapy foana ny muzika de film mandeha ao ary za zao la piasa l'hôtel fa nasa amizay 5 étoiles 4 étoiles tia Suisse tia sainanao rapy l'hôtel fa muzika piano bar nenao classique jazz bossa nova zany le nom amin'ny hôtel classe
Inatra tsy maintsy diratsika daholo satria anisan'ny fantanina andrasan'ny maro ary tontolo politika satria tsy zay atao hoe social science zay ihany ny fanekevitra hoentinao a fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena ary idirako lalandalina mihitsy io fa za zany de tena mangataka position anao mazava zay tena andrasan'ny maro satria rehefa meno an'le fanekevitra koa tenao a de tena tsy ty tena mitsikera mafy mihitsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny pomba azy ianao meno fanekevitra ao ianao a tena mitsikera mafy hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia ny fitondrana Rajoelina Andry sy ny mpiaradia aminy de gaga indray ny avany ianao rehefa nandeha ny mavatoura international nataony cité-ny Randriana Solonaiky de tazana tany ianao a ary namoaka vidéo mihitsy aza hoe tsy manana alternative tsika akoatra ny cité-ny ka rehefa manontany zany mahitsy de hoe ianao zany ve anohana ny cité-ny raha ohatra ka ho candidat zany olo zany inona ny tena position anao afaka mahitsy sy mazava ve koto ny tena position zany de position ny zavatra fantranga tany amin'ny 2013 zavatra zay zany hoe tsy mety tsony iza moa Rajoelina tena tsika rehetra miaraka mahita an'izany tsy voatery za no hitarika ny olo ohatr'izao catastrophe mbola tsy ary misy catastrophe ohatran'izao ianantsika zao tamin'izay tamin'izay inona moa zany ny le tsy mahay mbola eo le tsy mampandroso mbola eo fa le fanapotehana ny institution hoe ny antenimieram-pirenena tsy fiasan'ny tsony raha misy zavatra mandalo zany de tokony mba misy enquête parlementaire tokony anao motion de censure ny antenimieram-pirenena ina zavatra mitsanga coup de bâton fotsiny de mangina ny any amin'ny fitsarana ny justice ny any amin'ny fitsarana ny arahantsika nahita ny resaka raisa pidibe zavatra voatonona teo circuler inarana voir zany hoe ny justice zany tsy manana ny maizy azy tsony mandeha resaka tamin'ny ina moa zany fisaram-bahoaka tamin'ny Fianaratsoa misy député le colonel iny any mitokana andraikitra voalohany amin'le ina moa zany amin'le fisaram-bahoaka tany Fianaratsoa tsy voasambotra aloha tamin'izao tsisy resaka tsisy zany ohatra hoe tsisy ny justice tsy afaka tanisa inona daholo ny affaire rehetra ny ina moa zany antenimieram-pirenena zany ny pouvoir législatif fa ny pouvoir judiciaire de ina moa zany ny alim-panjakana ny ACC rehetra potika daholo tsisy fanjakana zany Madagasikara amin'izao fotoana izao daholo moa no mbola antenana hoe isy zavatra mety hitranga raha ohatra ka tsy vitany tsy mampandroso fa potika zay ny any Rajoelina fotsiny Ravalomanana efa hitatsika teo rehetrarehetra ny zavatra nataony de ahoana moa gaga no mbola misy mieritreritra fa tena hoe tsara ve tamin'ny Ravalomanana zany raha omeko ohatra fotsiny ataontsika hoe ohatran'ny ina moa zany ny fivarotany tany tamin'ny 1,8 million d'hectares tamin'ny entreprise antsoina hoe DO tena nisy mpamboly toerana lonaka dolodolodola namidiny Ravalomanana varotany fandrazana zavatra namidiny Ravalomanana ny intérêt personnel ohatra fotsiny rasiko ny fanamboarana lalana RN 44 Moramanga Ambatondrazaka de Ambatondrazaka Angetsiavo moa zay de satria manana entreprise personnel Ravalomanana ina moa zany allemand de tiana io le fanamboarana io zany contrat tamina entreprise sud-coréenne fa ohatrany hoe malaiziana izy ny failoko anisa de tiana fidirina le entreprise personnel ho anazy anatin'ny izy ao sous-traitant tsy nanaiky l'entreprise de roahan'ny Ravalomanana le olo de Madagasikara zany voaterina merim-bola 33 milliards fainzena eo amin'ny 6,6 milliards teo ariary no avy Madagasikara satria intérêt personnel fotsiny ny animbana an'le lalana io lalana zany anatin'ny roapolo taona zany tsy manao satria entreprise Ravalomanana tsy afaka miditra ao hoatsika amin'izany ny Paul Thomas zay nomeny Ravalomanana olona avelany no hitantana azy aiza nisy rahatany ka ny frontière ve ny sosa douanière ve entreprise avy any ivelany no mitantana azy satria Ravalomanana miaratsy komokoma anatin'izy ao résultat raha sy zao fiara efa Suisse aty misy hoe antsoina hoe expertise raha tsy lany expertise ny fiara de rin'ny olona za zao navaoko direct teto amin'ny Facebook tena na tobile satria raha iny tobile efa tsisy vidiny iny ataontsika hoe 200 €, 300 € alefa Madagasikara tsy ndray mandeha
sy ndray mandeha nandefa tany fany amin'ny 3000 4000 euros mamoaka tômôbily anankiray. Era-tany dia ny facture ohatrina navidiananao an'le zavatra anankiray zay ny taxe douanière pourcentage alaina amin'ny vidiny vidianana. Fa Madagasikara zany am'izao fotoana zao zay tiany io port tamatavy eo atao ohatsy raha anezy vidianana io fa 3000 euros mamoaka an'io. Ary raha valmanana zay midiny io. Midiny koa ny ino moa zany Dynatec, zareo ve Dynatec mitrandraka ny cobalt am'izao fotoana zao ilaina ino zany informatique satria ny cobalt, lithium sy nickel meny fotsiny io. Dia zany ve no lazaina fa hoe tokony mbola tohana l'hiverna danger be satria expropriation na ino zany ny tany olona ohatra namidy tamin'ny DO teo ny fivarotana ireo zavatra teto zao. Da koatr'izay milaza ny mpanohana azy fa tena mantantora be nandroso détaxation. Aiza firenena era-tany nanao taxation anatin'ny roataona. Zany hoe tsisy vola miditra ny fanjakana mihitsy ressource douanière zany na ny kely satria ny antony tiapiditra ny engin izy amin'ny allemand fitiavatena fa tsy vitatsika tapareto izy Gaspard fa le santiona fotsiny no petraka zay. Ka ny olona manao raha-padana tsy fitiavatena ohatr'izany dia mbola diavana ipenaka raha mangataka anao position voza hoe ny izy moa ratoelona ny raha valmanana satria anatin'ny roapolo taona ireo ova teo résultat misy mitena ihany nakena vovo koa ihany anaky koa fa nisika résultat hitantsika am'izao fotoana zao hoe ahoana ny fiainana gasy mitrongo vaoa na mandanja migasy am'izao fotoana zao. Dia rehefa ohatra zany ka tsy ratoela sy raha-valmanana dia iza dia araka efa lazaiko hoe ny gasy tsy fidy olona tsy fantany manampahaizana be raha ny idéal manokana dia laza personne fa ny any anosy penala ve resanao laza personne ny olona ambovondraha manesy ve resanao laza personne na ny olona any Mahajamba tsy possible mihitsy fa ny olona fantana hoe iny fa mitety tany iny fa manao propagande dia siteny no hitany olona dia siteny zany ho alternatif am'ireo zanak'oratra anao niny zany tsy midika hoe siteny ny idéal zany tsy midika hoe siteny ny idéal koa fa raha tiana ny mba isy possibilité na olona mba anankitelo fa tsy dizy raha reo foana no eo zay tsy efa tsy mety sony dia zay natonga laza hoe ino zany aleo mironaky fa raha ohatra ka manatoavany fidianana ka mbola nisy olona ino zany manana probabilité ino zany afaka analana izola reo anaovan'le sike politika dia ampa tsy ino zany arabasoa arabatsara ny tanjona fa tsy hoe tsy maintsy siteny fa ny tanjona ampa zany dia fialana tanteraka ny izola reo tena ny position mikasika any pour l'instant tsy teny zany eo toa no joker. Mazava tsara zay ilainy manko zay position zay fa raha virenantsika ny tamitara koto mijery ianao ny chiffre rehetra eo amin'ny tableau dia ny repoblika voalohantsika no maro toerana ny lafiny ara-teokarena Madagasikara mijery ihany koa tsika ny tany arakarena Faobe mijery ihany koa tsika ny lafiny ataontsika hoe arabola ny Madagasikara raha miresaka ny ariary marina fa FMG moa nampiasaina tamin'ny fotoan'androny stable zany ny ataontsika hoe marjefy ara-teokarena Madagasikara. Nandeha ny repoblika faharoa ny aranahititsika ary somary ranopaka kokoa tany amin'ny resaka social zany ny fitondrana tamin'ny repoblika faharoa hitanao nanana lesokitsika teo amin'ny lafiny ara-teokarena sy ny tanjaka ara-teokarena. Nandeha ny repoblika fahatelo zao tsika repoblika fahaefatra io le situation any Madagasikara efa nisy filoham-pirenena voafidy ny fandimby teto Madagasikara nisy filohana fanjakana na chef d'état tamin'ny alalana tetezamita ny fandimby teto Madagasikara koto ka ho anao manokana io zao no ataontsika hoe situation ara-teokarena situation sociale ny Madagasikara zany resantsika hatramin'ny ataontsika hoe pouvoir d'achat resantsika ihany koa zany ny fahafahan'ny fanjakana maleo tena eo amin'ny lafiny fitantanana arabola fa ny atsika aloha ny 700 ny volam-panjakana dia saiko fanampiana avy any ivelany avokoa amin'izao fotoana iresantsika izao kely ny vokatra miditra ho an'ny fanjakana ka nyresako zay introduction kely zay koto mba ahafahako mametraka ny fanontaniana hoe raha mijery any Madagasikara ianao inona ny hitanao fa lesoka
lay mpitondra ve ny olana, lay fita amin'ny tanana ve ny olana, sa ilay rafitra ve ny olana, fa ny fantatra aloha dia mbola manitra Madagasikara. Inona ny hitanao falesoka hatramin'izay tompoko? Ny olana angambany dia ina moa zany ny anatin'ny daholo zay lazainao zay rehetra zay anatin'ny daholo zay. Fa raha resaka fotsiny ny mpitondra dia tsy mahafantatra hoe inona no zavatra tokony atao amin'izy. Fa mieritreritra ny sasany fa hoe zay navita pont, zay namboatra pont, navita pont ty tsy dia zay. Fa tsisy mihitsy ange politika na hoe industrialisation. Amin'izao fotoana izao ka efa firy inona moa zany efa firy amin'ny siècle amin'izao fotoana izao dia tsisy mihitsy industrialisation, tsisy mihitsy ny politique agricole, tsisy mihitsy ny zavatra ataon'ny mpitondra mba ampiarina ny inona moa zany ny firenena. Favoazana tena lehibe indrindra dia ny secteur économique rehetra dia atanan'olona daolodolo, atanan'olona atalombidy zany izy. Dia io koa la France zay manao ampimamba amin'ny Madagasikara. Raha ohariko fotsiny hoe zay mpitondra eo tsisy tafapetratra eo raha ohatra tsy la France no mandidy azy. Dia izany hoe zany raha misy ny inona moa zany ny air Madagasikara dia raha tokony ho izy air Madagasikara ngamba ny mety eo amin'ny 10% ny karamany mpiasan'ny Air France ny karamany équipage. Ny sakafo anatin'ny air Madagasikara dia sakafo mora lavitra noho ny ety andafy. Dia maninona moa ny air Madagasikara mitovy frais amin'ny inona moa zany Air France na i Air Austral. Dia izay le resaka lobbyiste tsindry zay zany tsy mahafaka Madagasikara mihitsy. Na io resaka jirama io ary. Jirama io ka olona anankiray nge manafatra Will Lord ampandehanana jirama io nefa tsika araky ny henoko any sakosa any amin'ny tsako be molanga any afaka mitandrika an'io fa matahotra ny mpitondra iteny amin'le rangahy le mpanafatra ty hoe mba ampy kosa ngamba ny ianao hatramin'izay fotoana zay fa aleo mba zay ndreo mba hetsika. Ka le mpitondra zany efa tsy mieritreritra ntsony hoe raha tokony izy raha ny fananany Madagasikara fotsiny tsy voatery mamokatra akory tsika fa fananany Madagasikara fotsiny dia fa ampy ampanankan'ny Madagasikara. Fa raha samy mpitondra zay mpitondra eo tsisy manana le inona moa zany le hery sy le fermeté andray atanana rehetrrehetra normal ve hoe ny afa mitsandraka ny inona moa zany rena kivotany combattre rehetra, afa mitsandraka ny QMM tsy haiko inona ny fasemainy, afa ny manjono ny inona moa zany manjono ny ranomasina, afa ny inona moa zany ny exporter rehetrarehetra. Dia amin'izany tena expose manokana mihitsy raha zava-teninao zao inona tsy ampandrosoan'ny izy fa angamba dia tsorona fotsiny hoe ny tsy fahaizan'ny mpitondra raha io. Satria ny mpitondra ny tokony exploiter ny arenany Madagasikara, exploiter koa ny ressources humaines. Ny voaka malagasy ake amin'izao fotoana izao miandry fotsiny le filoha hoe anamboary fofy vao mijaly zay amin'le monsieur le président. Ny mpitondra zany Andriamanitra Mesia anavitra dia zay zavatra zany miandry le filoha. Dia ny gasy ny tanora andro latsinaina amin'ny valo dia faria amin'ny bara mihainohaino fotsiny. Nefa re zavatra zany tena manka ny gagné hoe tsy zavatra atao mihitsy. Tsy zavatra atao mihitsy ny gasy fa mihainohaino nefa zavatra manana fatanorana, manana fahaizana ny gasy tena hoe manana fahaizana ny gasy. Manana fahaizana ny gasy, manana sandry sy fahaiza-manao. Dia voatery mitsoaka dolo raha rehetra lazainao fa dotom-bazaha sy inona raha ny ataonao raha ohatra tsisy ny asa tsy rehetra. Ka izay le fananany Madagasikara zay ny fananana ny population jeune Madagasikara fanana tanora sy manana fahaiza rehetra afaka manao zavatra. Fananana ny ressources exploiter zavatra tsy fantatsy ny filoha mihitsy zavatra zay. Zay ny fa ny filoha zany amin'ny Madagasikara any dia tsy maintsy ohatra tonga ratsiraka dia izy zany le manam-pahaizana be sy mieritreritra manao conférence de presse tonga i Ravalomanana izy mikadada tonga i Andry Rajoelina zareo zany mieritreritra fa zareo misy zareo no tokony angatitra amin'ny rehetrarehetra io. Ka zay nametrako an'le fanontaniana teo koto hoe marina fa eo le mpitondra eo ihany koa le fitantanana fa sao dia le rafitra ihany koa zao koto tsy azotsika hodina fanina ny rafitra iraisam-pirenena ary amin'ny resaka ny Madagasikara tsika sinao androany dia fantatrao tsara
ny système monétaire ny Madagasikara amin'ny alaran'ireo bailleurs de fonds atsika indrindra fa ireto le bailleurs de fonds traditionnel amin'ny resaka ny Banque mondiale sy ny FMI tsika jerevy tsara le ny amina fampiasam-bola sy fampindramam-bola eto Madagasikara farany teo ary ny raha tsika nahita tsara iny fanampiana zay azotsika avy amin'ny banky iraisam-pirenena iny any amin'ny 7 manomboka mamerina an'izany i Madagasikara sy ny zanaka malagasy zany hoe eo koa le système de dette ve fetsotsika an'izany lay fitsosany lay firenena amin'ireo le rafitra vahiny rafitra zay ambana manam-pahaizana sasany moa hoe azo atao tsara mialana io zany io le situation misy azo elana ve io afaka miala amin'izany ve tsika faharoa miresaka ianao ny fitrandrahana arenakibon'ny tany sy ny maro hafa eo ihany koa lay vola entina afana manao azy manana olombelo tsika manana teknisiana ve tsika afatsika miditra any amin'izany ataontsika hoe transition any amin'ny industrialisation zany koto ary ohatriny ahoana le volonté politique an'le mpitondra ihany koa afatsika amin'kansy fantatrao tsara misy ny ataontsika hoe pourcentage etsero na ny mpampiasa vola azy matahotra eto Madagasikara ny resaka politique énergétique anao io ny délestage izany olona mpiasa vola amin'izany zavatra zany ohatriny ahoana ihany koa ny système mampiasaina zany ny tena réalité zany ny tena fond manana vahaolana na hoe manana sosikevitra amin'izany ve koto satria tsy mitovy ny any Suisse ny eto Madagasikara tompoko zay le volonté politique zay le resanao zay mihitsy misy voalohany za zany dia hiteny amin'le famazatra ny mpitondra mihitsy novendra asoroko indray ny gasy angamba na avelako de côté fa ny mpitondra mihitsy novendra satria ahoana moa no raha tsy vendrana ve no anaiky aka commission zay rehetra mandalo eto tonga sinoa avy any de amboary ny inao zany permis d'exploitation so de enao mahazo commission kely tsy na 5% iny de manana villa kely enao de manana voiture de luxe enao de zay ve de ampy anarinao any Madagasikara manontolo raha omenao any japonais ninao zany ninao zany fanjonona anatin'ireo taona de tsy mba eritreretinao le manome ve le manome an'le permis anao ndala fa ataovy zavatra io fa anao nahazo intérêt kely ka izay avy andrano tonga zay isy nambaratongany zay no mamono atsika satria raha ohatra fotsiny hoe araka tenao atsika fe manana savoir faire exploitena le arena ambana zozo ahoany Qatar firenena kely io tamin'ny 7 Qatar zany mbola raha meva ny hitanao te izy iny amin'ny désert détente fa sainy fotsiny Qatar nahita hoe ay amin'ny tiampetrahany vody tia misy gaz eto misy azo exploitena de effectivement tsy manana le moyen Qatar hoe exploiter ny tsy manana ny savoir faire fa ny mahasamy hafa ny mpitondra Qatari de hoe anay aloha io voalohany anay io de nareo ingénieur sy nareo manana teknôlôjia ahafahana mitanaka anazy manao zavatra io tsandray io de karamaina nareo amenaray vola nareo so mahasamy hafa ny gasy amin'ny mahapendrana ny gasy veto zavatra zay de hoe sandraha daholo reo de hoe daholo reo de mametra kely zay avendranana zay sy zay le volonté tsy ny malagasy rehetra fa mpitondra angamba ny koto mpitondra angamba satria mpitondra kely mpanapa-kevitra sy mitondro-kevitra zay le tiako teny ny mpitondra de avy koa mety misy responsabilité ny gasy koa le mipidy mpitondra ohatra zany fa ino zany tsy fantatrao tsy mety zay gasy le ametraka le olo fa en tout cas ny mpitondra misy mivendrana hoe hatramin'ny 5 taona ve misy ny falevatena de tsy mba manisy mihitsy mba nanamokon-doha ohatra ny sasany ohatra tsika atao Algérie miteny ny frantsay tamin'ny problème adany Ukraine hoe aloha négocier indray ny pétrole any Algérie surtout tonga mametraka zareo hoe ilainareo ny pétrole anay fa de zao visa anay kosa makany France tsy mety zao de niamatra ny frantsay satria ny olona zany afaka mametraka amin'ireo matanjaka ireo afaka mametraka Qatari zany ake 300,000 habitants izy zavatra zany ina moa dikany Qatari raha nohatra ny angezan'ny France manino France no matahotra no mandady amin'ireo Qatari ireo manino izy mandady vidiny izao Qatar daholo tamin'ny PSG vidina tamin'ny George V vidina amin'ny rehetrarehetra io maninona la France no matahotra ny Qatari
satria reo olo reo reo afaka miteny hoe non izy miaraka avy mihitsy no miaraka tsy manaiky karaha misy ara vazaha manao ny adalàna ny katarana amin'izao fotoan'izao ohatra miasa ohatra zany a de ny ina moa zany katalisa rairay mihitsy a no tonga de mibloqué ny passeport ny expulsena azy rehetra rehetra any tsy azon'ny vazaha anaovana zay tiany atao any satria ny olona fitandrazana ny olona manana mokondo ny olona tsy vendrana fa tsika ve zany de ny mpitondra sy ny tompon'andakirehetra de azo amidy amin'ny villa azo amidy amin'ny jet privé izany ve ny olona mba manana saina na hoe mba responsable zany responsable politique fa mba responsable koa mitenanao hoe zange le mahazo vola ambony androany nge ny tanàna karaha manontolo nge maharaka an'iny ohatra fotsy ataontsika hoe ividy avion tany Porto zareo ina moa zany ny vide avion anaovana ny la réunion sur Madagascar lasa délégation de ataony fidana avion any de misotro sapagny sy toto falifaly tsy maintsy nahazo commission ndray zany tany de avion tsisy transpondeur no entina avy any de dagabe tonga aty Madagascar hoe tsy afaka manao ligne ny la réunion sur Madagascar ndray le avion fa tsisy an'ity misy ino zany élément technique sy ao anatiny io de ny Aostralia ihany no afaka mitatitra olo atao amin'ny la réunion de ireo olona délégation reo de tsy misy mahatonga saina mihitsy hoe za mety mahazo vola be aloha atao kinina moa vola azay mihitsy ny avantage ny olona tia Suisse hoe ny olona tia Suisse na ny fitondra mandeha train tsy mampaninazy tsy mandeha train tsy mila garde de corps mitondra aty satria ampy anazy efa manana trangonenana fotsy izy miandro an'izany de ampy azy zany fa mahina moa zany gazy tsy maintsy voatery hoe azo vola tsy toko tsy fiporohana nefa de iny de miara-maty hoe nge miaraka maty amin'ny dresika zao na groupe izy miaraka mijaly amin'ny lalana io miaraka mijaly amin'ny rehetrarehetra eo ihany amin'ny tsy fisinsainy zay iny izy ohatrany ahoana ary ny profil na hoe famaritany kotony no tokony ho mpitondra ary ao anatin'izay fanakevitra ny profil olona tokony mpitondra de olona nianatra voalohany ny olona nianatra tsy azonao ina moa zany tsy tapitra zany fitiavatena miopapana ohatrany nataony zalahy ireo le tsy mahita fiararan'ireo miopapana hoe tena tsy mety leo mihitsy tsy mety boky mihitsy oako am'izany ny amo zany idéal atao de Lazare Jefferson olona niasa tany amin'ny banque mondiale olona niasa tany université rehetra tany azony natao hoe ina moa zany misitaka ny vola be sy rehetra amin'ny fiasana amin'ny activité internationale fa izy mody a Madagascar mamboly izy olona ohatran'ireny olona rehefa intelligence ady nianatra de afy kokoa ny fomba fijery ny fandanjavana fa rehefa olona tsy nianatra rehefa olona bado de miamoko ny tenany any fatany zavatra zay karaha olona nianatra olona tsy tandaza sy manana profil na atsika manana an'izany tsika fa tsika gasy mihitsy ny tsy possible atsony amesaka zay olo zay satria efa tena ezalahy le tsy rehetam-pianarana sy le manambola miliara reto reto midonga io de tsy ny jereny Gasikara ny fandeha fifidianana zao tsy rehefa misafo tany takadolo ndray efa mitady ina moa zany ny lobby any Europe lobby any France to io zany hoe tena kidy tena hoe de efa tsafika mandany any Venezuela de ivadika era hafa ndray zany tsika zany de mbola miclien zany izy tam'izao tsisy fahatongava tsaina mihitsy hoe manomboka zao rangady tena hoe aloha hitsangana ohatra nataon'ireny i Brunel reny ozy hoe maninona zay voky efa voky izy Brunel de aloha samby tonga saina de mba ho tapa-kevitsika re manakava no carte sur table hoe andao rangamba mba hampandrosa ty Madagascar ty fa tena mampalahelo le Madagascar mijaly ny vahoaka ary mamiandra raha zao tontolo zao mamelatra onao miresaka an'izay koto inona ary ny devoir na hoe inona no obligation ny gasy zany androany manaraka ny fandaranao manaraka ny fandaratsika mba tonga saina malagasy zany rehefa ifidy zany de zay ny tena hoe inona l'obligation na ny devoir ny malagasy zany androany raha anova an'izany zavatra rehetra resanao zany ny obligation ny malagasy de tokony mba hieritreritra am'izay ny olona tokony hoe vita izay zavatra tateriko zay hoe mba anova fa tsy mbola hieritreritra ndray hoe
raha valomana de tsaratsara tamin'izy teo iny manina dobery zay manina orta kely de mbola avena nefa zavatra fahita ny fitiavan-tena miopapa nataony teo de ohatr'izany koa sasany mbola be dia be koa eo mietratra amin'ny andro ratselona hoe tena ina nisy fotodrafitrasa sy toeto fa ny didiny malagasy ne tokony mba tonga saina une bonne fois pour toutes hoe mba mijaly hoe basta hoe mba oka zay amin'ny retona tsy mainina tsy hitandrazany rehetra efa hita ve ny sasany mamataka tandraza no olo eo am-pitolany ianao no maka nasolite vahiny mitsoka tsy afahana manao zay zavatra mba tsy hainjahana anao de mbola tonga ihany sasany miaro azy par tous les moyens hoe izy iny ene tamin'ny dadabeny izy iny ene affiliation jalakary izy iny ene nomena ane idasaate tsy aizantsony fa raha fa hitanao fotsiny le olona hoe zany ve ny olo tavandrainao tonga ty fiainana ty zany ve ny olona azo lo atokisany am'izao fotoan'izao ny olona frantsay tsara nandeha ina moa anitrany mandany petrahany teo tsisy firena hafa mba nandeana mba afahany hoe no accord commercial ary na no visite pirenary tsy saky nataony mihitsy fa France foana izy na France foana de ozy Macron avitiny raha misy olona kely avitiny raha de zavatra hita mazava be io ve de mbola be dia be ihany azeny zavatra tsy azoko mikasy mahatonga ana amin'ny tele hoe venera mikasy mbola tsy azony sasiny any mbola mieritreritra hoe tena nanao kosa izy nanao inona nanao pont tary hôpital tary nefa ianao araky ny teninao tamin'ny fandarana hoe tsy pont tsy hôpital fa ahoana ny fiaina malagasy zao androany ahoana fiaina malagasy mitrongo voaomana mijaly mampalahelo angely gasy tena mampalahelo raha ianao mieritreritra zany message voaraiky foana inanao zany rekanaka mihitsy manao écolage mijaly zao tsisy hoanina tsony message angata fanampiana koso za tsy miresaka fanampiana izy satria fata fa manao appel d'air izy fa tena mampalahelo gasikara tena mampalahelo ka ny adidiny malagasy any amin'izao fotoana zao tokony mba hitonga saina une bonne fois pour toutes basy eky efa roapolo taona fito taona tsisy raha manjary mihitsy indrindra fa le olona tsy hita fianarana maninona raha mba maka olona rakiray hoe inao zany nahita fianarana volona inao azo atokisana zavatra zay ne mietreritra ny olona hoe mety tsisy tsony zavatra zay mety efa tsy fony olona hoe sisy tonga eo de zao ihany tsy voatery hoe mahay miresaka daolodolo fa rehefa tonga eo zany tsy règle inao zany universel zavatra zay tsy règle universel zany tsy misy any n'olo ohatranay zao ohatranay zao tsisy araka natoko ta Madagasikara tsisy loko natoko ta Madagasikara na inona azany tezaina anatin'ny Suisse anatin'ny filo taona efa 2000 taona période Suisse teto eto na mpiara-miasa amiko raha za mangalatra mpiara-miasa amiko no miteny hoe nino ty atao lahy ireo ino moa zany chauffeur-na bus reo tsy andrakiny nina moa zany raha misy tsy mandoha volana ohatra zany tsy andraky fa misy contrôleur any fa izy chauffeur mihitsy misakana alerangaha ty to tsy nandoha vola satria le olona efa manana toe-tsaina efa ambony mieritreritra hoe raha ohatra hoe misy tsy mandoha vola anatin'ny bus io miasako neny ina moa zany no voa amin'ny zavatra zay le compagnie le bus mihitsy ny voa ka zany ho chômage amin'ny zavatra zay ary zay any société esako zavatra io ka tsisy hoe akamakamako hoe ino moa zany akamakamako de tsy maintsy pe araka efa nomeko ohatra tamin'ny Facebook tao za zao am'le asako de omeny office de tourisme guest card misy zay carte zay ahafahany zay olona rehetra mandeha amin'ny hôtely mahazo transport gratuit amin'ny région Oberland misy carte zay zany omena ny client de afaka mandeha bus afaka mandeha train afaka mandeha bateau gratuit amin'ny ino zany région amin'ny région misy anay ty misy olona rehetra mandeha amin'ny hôtely za mitazo reo carte reo amina paquet amina carton reo carte reo de raha za zany mbola mitazona le toe-tsaina malagasy zay de zavatra ataoko omeko ny akamako hoe ty lesy lelelahy ty nelahy fa za efa nahazo toe-tsaina Suisse de tena tsy hanao an'izany mihitsy satria matono office de tourisme manome zavatra io de mba hampandeana le tourisme idévelopper l'économie ny hôtely rehetrrehetra zao zay le izy tana mietreritra hoe midasa le mietreritra hoe zay tonga eo so misy any ny olona misy any gasy sady mana-pahaizana no manana responsabilité fa tsy bady daholo zany fa zany hoe mila manova toe-tsaina mila changement de mentalité mihitsy zany malagasy rehetrarehetra zany raha zay resaka ao zay zay mihitsy fa za zany raha ohatra ka hoe na zany mitondra na hoe za manana ino za responsabilité politique ao Madagasikara ao de zavatra nyfety voalohany de hoe tokony misy ministère mihitsy manokana ministère ny toe-tsaina anaovany toe-tsaina
ministère misy satria toe-tsaina fa tena poriaka valatomona tany ambany ary ny olona nge l'homme malléable misy philosophe teny zay tsy haiko izy tena l'homme malléable ny olombelona azo vaina toe-tsaina io azo vaina io moa sarotra misy manao toe-tsaina io fa mila volonté politique sy mila zavatra mipetraka propagande mila propagande ohatra tamin'ny andro Hitler ahoana moa ny eritreretanao hoe teny Hitler hoe tokony volona reo jiosy rehetrarehetra reo fa reo no parasite amin'ity fiainana ity tsika race arienne miteny izy moa Hitler race arienne tsika blond avec les yeux bleus lava ranjanana nefa Léniard tsy blond tsy les yeux bleus en plus zany izy handicapé de izy rehefa manao propagande izy afaka manao toe-tsaina ny allemand hoe tonga tokoa ny allemand zany de andeha amin'ny quartier jiosy ary de mila de volona dolo jiosy volona satria ny olona azo manipulena possible ave zany hoe olona anankiray ohatra ny Hitler afaka andrindrana jiosy amina million possible ave zany satria le olona hoentina afaka hovany le toe-tsaina ka io toe-tsaina gasy io na de hita fa tena pourri am'izao fotoana zao azo vaina io rehefa misy ny propagande hoe zao ny fanafana toe-tsaina ohatra tamin'ny andro Rasiraky reny hoe boky mena sarta lavage de cerveau marxisme-léninisme so lavage de cerveau ny atao fa dommage fa lavage de cerveau tsy samy tokony izy fa raha tokony izy anovana le toe-tsaina an'le malagasy tsy tia kely tsony amin'ny rehetrarehetra satria tena lota teraka vereux atany farany ambany ka tany afana ambony zany le toe-tsaina ary misy zany mieritreritra mihitsy hoe hitan'izao normal zany ohatra flo anankiray ny entreprise flo anankiray tsy haiko ino firy ino moa zany firy chiffre d'affaires ny entreprise manao dokam-barotra de hitan'ny malagasy ny fandeha ny jet privé sy ny toetoa hitany gasy normal misy araha gasy belibe mitena amiko raha za koa teo en place teo mba miloko ahoana ko zao de ohatra mandefa mizanany aty Suisse izy 153 000 euros no le fazan'izany akoatra sakafo akoatra ny kanja rehetrarehetra de manontany hoe volavezana zany fa gasy fa tsy mieritreritra zany fa normal be amin'ny isam-baratonga zany de tsy mangarana dao la amin'ny bureau rehetrarehetra normal ka zay normal gasy nefa tsy normal raha zao tontolo zao tsy normal zavatra fa raha misy ministère manokana mihitsy manao propagande anaovanan'le toe-tsaina inona moa ny mampampiasa ny Suisse toe-tsaina fotsiny kay inona eto Suisse tsisy ninina eto tsisy ary anankibony tany eto tsisy fambolena tsisy ninina mihitsy fa de toe-tsaina fotsiny olondreo mafy be amin'ny toe-tsaina hoe sahitano risoriso na n'existe mpianatra na mety tsy n'existe zany inona zany kolokolo tsy n'existe zany eto ty ny olona efa tena lasa rafa toe-tsaina isaka toe-tsaina fotsiny eny ary koto mandeha ihany fotoanantsika zanatra zany efa zay moa zany lafiny ara-piarahamonina ny sosialy nresanao fa amaranako satria ny fandarantsika manko mitondra ihany koa zay ataontsika hoe sosikevitra vaolana ho an'ny fireneny zay ka amin'ny koto manokana mpaneho hevitra anao manokana ny lafiny toe-karena ihany koa zany raha ohatra ka hoe misy ny atao hoe relance économique inona ny heverinao fa urgence ary inona ny heverinao fa prioritaire raha miresaka tsika amin'ny io le sandany ariary milatsaka be io inona ny politika monétaire tokony ampiasaitsika raha ny fahafantarany koto anazy ary ny farany amin'ny resaka fitamitana mbola mpanjakana inona ny tokony anatsarana zay le ataontsika hoe orthodoxia financière eto Madagasikara zay tomboka ny zavatra tokony ina moa zany mba tonga ny fitongana sandam-bola moa zany de be de be ny critère économique critère ino zany économique ohatra fotsiny hoe ny balance commerciale ohatra ny defa mampiena ny vola ka am'izao fotoana zao tsy zavatra tsy importena na vary importena dolodolo io rehetra io tonga de mazava hoasy zany ny ina moa zany ny équilibre an'izy tsy mijanona mihitsy fa maninona moa zany raha mba mamokatra zavatra anankiray fotsiny zany balance commerciale fotsiny defa élément anankiray fa tsika tsy afaka ny valapitra hoe anome théorie économique eto hoe zao daholo ny ina moa zany ny fitaovana rehetra ahafahana manao ny zavatra zany fa maninona tsika no firenena midadasika be au lieu de anamboarana colisée ery amin'ny rova
5 milliards moa nanaovanao ny colisée reny reo tsy lalanazy tsisy olona koa reny tsisy gladiateur reny ka raha eo eto fotsiny vola nanaovan'io colisée teo reo fotsiny nividiana tracteur sy nambolena vany ohatra fotsiny de vaky ny fandehany le avion militaire nividiny André Rajoelina avion militaire na 4 000 euros de tsy voalotrosa le izy de naverina de 4 millions d'euros gasy amin'ny fotoana reny PDB ny vola rehetra lalany fatany mandeha amin'ny firenena tsy anaovana production mihitsy tsika sady tsy mana ina moa zany ina moa zany politique agricole tsy mana ninina mihitsy mba zavatra atao fa de tsy mamokatra tsy manao ninina zany tena mara zany ny firenena malagasy amin'izao fotoana tsy mamokatra ka raha tsy mamokatra ianao de normal raha anafatra foana anafatra foana resaka balance commerciale fotsiny zavatra resato zay fa PDB ny critère afahana ny moa zany mikajy io sy mitazona ny sandam-bola io ile manakira fotsiny zay ny relance économique ihany koa tafiditra ao anatin'izay fa ny alana tsara anankiroa satria hitanao eo amin'ilay fitamitana mbola mpanjakana mihitsy zany la miresaka tsika zay ny resako le otrotodiksy financière teo koto lehilahy Mahitsombo misy tokony hatsaraina ve sa ny amin'ilay fahaiza manao an'ilay mpitondra mihitsy ny tena olana zany ny tokony hatsaraina amin'izy io de farafaratsiny mba misy tokony andraikitra amin'le famoambolana amin'ny ina moa zany fanjakana na commission de compte tsy haiko na ny banque privé fa ny tsika zany io vola ny banque privé io de vola bazary ny flou zany hoe ny flou zany manana pouvoir be amretraretra zay tiananao volan'io na misy projet tsy lara-pamena na misy ataotsika fotsiny hoe ohatra fotsiny déplacement ny mpitondra andeha hitokana fampidina koarive izy miaraka amin'ny délégation izy avion hôtel sécurité sy netareka vola ohatriny io zany azona alaina fotsiny io misy zavatra tiany atao mafinaritra ndray zany le anao colisée ndray de azo atao io amonongo 5 izy ary de tsy fantatra tsony zany hoe ny caisse netasy sy vola bazary ny mpitondra raha ohatra ka tiana isy ny assainissement tokony mba misy olona mafy loha na mamanana indépendance ny ampitambola sy ny mpikirakira ny vola fanjakanao fa tsy hoe sy fitapolo le folo telefona indray izy hoe avoa indray ny vola zao anaovana jeu des îles avoa indray zao zany hoe tsisy planification tsisy vérification normalement ny atiandrafy ty ny mpitambola no atahoran'ny président no mangataka mpitambola hoe zany hoe anaty hoe manana papier fa tena aradagna papier reto tokony mba meure le vola atia nay tia ny mpitambola ny mpanjakanao de hoe tsy mazavy io azavao misy cour de compte misy commission de compte rehetra rehetra ao Madagasikara zany zay tia mpitondra lanina amin'ny vola mpanjakana io tsy solana tsisy structure zay maforona tsy zavatra andeha amin'olona anisan'ny manomboka miverina ny adihevitra ny amin'ny resaka fitsinjaram-pahefanana ny décentralisation amin'izao fotoana izao ary ireo ataontsika hoe candidat poids lourd de saika amin'ny resaka azy io avokoa efa voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana io ary raha piarina fotsiny ary ao anatin'ny lalam-pandrenana de efa tokony ho tavavoakotsika enina reny fividianana ny tompona andraikitra eny anivon'ny collectivité territoriale décentralisée reny ary kotoka zay ny amin'ny metrahako fanontaniana ahoana mba hevitra ao mahakasika an'io le resaka décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho an'ny Madagasikara tokoa zay zavatra efa tokony efa natao fa ela be zavatra zay fa so ihany zany fa mba misy tongasana amin'izao fotoana zao hoe tokony mba fotoana amin'izay mba ampiasana an'izy fa tsy normal raha ohatra ka ny misapovola tolotolotola amin'ny de voalohany amin'ny Antananarivo ny ina moa zany ny pouvoir rehetrretra sy ny andraikitra rehetrretra tsy tsara dalàna en plus zany manana pouvoir loatra super président ina moa zany ny mpitondra zany amin'ny zavatra rehetrretra afaka izy daholo no na misy pompe vaky ary na ambovombe de izy tsy maintsy andeha hoanina ohatran'izany nefa de misy tokony andraikitra tokony afaka mipetraka afaka manao andraikitra rehetrretra ka rehefa ohatra ka misy tokony andraikitra isan-karazany amin'ny province sy amin'ny toerana rehetrretra any na ao Antananarivo fotsiny raha hoe misy service karazana afaka samy maleo tena efa tsy ohatran'io fandehany fa raha ohatra olona anankiray ahoana moa nafahany filoha hieritreritra ina moa zany développement raha ohatra izy rery no ataonao misy problème an'izay zay ary Kikongo
misy problème monsieur le président zao tsy ara-dalàna mihitsy zany e tsy ara-dalàna mihitsy zany fa le décentralisation zavatratlefaela fa arabasorabatsara raha ohatra hoe tonga saina ny olona am'izao fotoana zao ny gasy hoe tokony atao am'zay zany izy ampiarina am'zay zany am'izao fotoana zao ilainy zany ary zavatra normal zany fa tsy hoe politika vaovao tena visionnaire be nahita le décentralisation tsy visionnaire fa zavatra normal fa tokony era zao tontolo zao mampiasa zavatra décentralisation zay raha rotikely ihany satria tsy azo hitovirana ny adihevitra momba ny malagasy teratany monina sy mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina raha tsy resaka fotsiny ao Eropa ny any États-Unis sy ny faritra antsinana n'izao tontolo zao iny koto betsaka ny malagasy mila ravinahitra any ary rehefa mijery ianao zany ny antotanisa ny amin'ny atao hoe vola ampidiry ny diaspora maketo Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena zay mitovitovy kategoria amintsika na eo amin'ny lafiny tanjaka na ara-toekarena sy ny samponina sy ny maro hafa azo everina fa somary mbola ambany aloha ny diaspora malagasy efa nisy ny fampanantenana zay noetreretany filohan'ny repoblika tamin'ny fotoana andriny amin'ny hoe tokony efa andray anjara amin'ny fifidianana ny malagasy any ampitan-dranomasina ianareo diaspora ankehitriny aloha mbola tsy tena hitantsika loatra ny lalana makany satria na ny resaka lisy-pifidianana eto an-toerana aza mbola somary misaviritaka ihany ny fanontaniako amin'ny koto anankitelo momba ny diaspora ny voalohany dia hoe betsaka ianareo diaspora no mila ravinahitra ny velany kanefa ny manao fanikevitra mahery vaika mahitsy ho an'ny firenena dia maro malagasy amin'ny teny hoe fa maninona ny tsy mody eto an-tanindrazana fa ianareo any ivelany andray no manome lesona satria raha tena tianareo Madagasikara maninona raha nijanona teto sy ny asa teto dia ho an'le firenena fa tsy amin'ny firenen'olona hafa notompona zay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa dia hoe inona no heverinao fa anjara toerany diaspora zany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy dia i Madagasikara topoka. Ny olana tsy janonany diaspora na Madagasikara dia ina moa zany tsy fanomezana valeur le zavatra tsy afaka manao nininy zany a Madagasikara raha ohatra fotsiny hoa misy olona anankiray izay manana toerana ambony aty société mampianatra amin'ny université au Genève ao nandeha tany Madagasikara tany nanajany ny asany dia nanao année sabbatique izy dia anao ministre ny affaires étrangères à Madagasikara tonga tany izy asainy zala mivara mino moa zany mizara CVO ery Biorikary ery Besarety dia olona zany olona manana compétence ary ekeny Suisse ny compétence aty amin'ny fahaizana manao dia mba vola izy hoa anaty Madagasikara fa tonga any ina moa zany tsy asian'olona asina ary tsy amin'olona andraiky dia nody moa izy ny farany nody le ranamana ohatra anankiray zay na fosatra ohatra Paul Roger olona roporteur teto Suisse manana toe-tsaina vazaha manana toe-tsaina vazaha amin'ny resaka zavatra politika dia tonga tany izy lasa dala izy tonga any tsy mandeha amin'ny loana ka hoe tokony odinareo fa tsy manao hoahoa fotsiny amin'ny anany raha mbola misy zavatra tsy miovana Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy hitako mihitsy ny ampazoto ny gasy ndeha ody any ary tsy betsaka ny gasy fanody betsaka ny gasy fanody hoe anao orinasa ana Sasoa tamin'ny ino zany 2005 2004 najanoko l'entreprise tany La Réunion nandeha nody Thomas Ato hoe anandana entreprise informatique boîte informatique atao Thomasina dia rehefa jerenao tsy favonona ny tanora rehefa jerenao ny mpangalatra piesy rehefa jerenao tsy samanjary ny marché ny informatique dia kinamanamana daola ny ministère kinamanamana daola dia tsy zavatra manjary dia najanoko izy aleko miverina aty andafy aty nanana entreprise sika atsangana tany dia aleko miasa madinika aty alalatanao réceptionniste aleko manao an'izay toy izay nanana entreprise tany ka tsy namany manariny tandraza tsy tena fitiava-tandraza zany fa fitiavatena zany le izy ty tandraza ianao matoa mody hoe ny entreprise atao La Réunion dia ny clientanao dia mety fa Madagasikara vonona ianao no zavatra fa rehefa hitanao raha tsy vonona le olona tsy zavatra azonao atao coincenao zavatra rehetrretra ary be dia be mihitsy mba tsapa hoe tonga Madagasikara ohatra misy virus
fa nisy aretina fa tonga Madagasikara anao lasa entiny zany tsy fahazotona, entiny zany firaviravena-tanana, entiny zany tsy vonanao ninina zany zay ohatra ny misy tsana aretina zavatra zay fa be dia be ny olona manamaro zavatra zay fa tonga anao tsy anao ninina tsony anao fa tota miraviravin-tanana fotsiny dia ohatra hoe mahazo menatsino hoe tsy hitandrasanao fa ianao rery ve vita ninina ianao sacrifienao ny fiainana vady aman-janako nefa tonga anao tsy ameny olona inao zany possibilité ahafahanao manao ny zavatra tianao atao dia mandeha fa mbola hita taratra le fitiavan-tanindrazana mahatonga mbola miresaka to mbola mahaoa eto amin'ny Facebook eto tena atao hoe diaspora mahaoa amin'ny rehetra ao le fitiavan-tanindrazana tianova zavatra ka miezaka manetana ny gasany talàna hoe ory reto lasa daholo ny fiainana rehetrarehetra i Maurice akaiky io i malagasy hoe dia mandeha miasa manao sardine any Seychelles manao ouvrier manao tona any Seychelles nefa Madagasikara manana trondro manana ina moa zany sy ranomasina dia manina any Seychelles ny gasy manao ouvrier maninona ny gasy manao call center any Maurice satria tsy santazo atao mihitsy satria le volonté politique ka raha tsy miova zay rakitra zay miova mihitsy ny mpitondra sy ny rehetrarehetra ombotana miala daoly tsy santa possible aloha pour l'instant ka raha ohatra anao miteny hoe inona ny ambatra ny tazoitiny diaspora voalohany zay le fantanana zay hoe ny diaspora ndraika manohana Madagasikara maharary ny zay diaspora mahita situation Madagasikara mitodika any izy zay mety atany dia tsy angamba rehefa ny tena efa tsy fahavotra tsony io fa tsy fahavotra aloha hoany fa zay mampetipetina ankizy aty natao fa be dia be mbola mieritreritra hoe tokony ina moa zany anao zavatra ka raha ohatra misy fotoana vaovao vao tonga eo mba asany sy amin'ny andraikitra ny manam-pahaizana sy ny teknisany teny Madagasikara zay hafa ny fandeha io tena hafa io na ohatra ny zanako fotsiny zanako resaka tango izy ingénieur izy mba te tango hoe zaho izy mba te anasoa tanindrazana à Madagascar daholo mieritreritry ao izy hoe zaho en tant qu'ingénieur mety je peux apporter quelque chose izy ho zao raha mbola fandeha zao mbola tsy saratra miova zao dia asa milingilingy any fa aoka am'izao hoe tazantsika am'izao feza fandehan-javatra miezaka sy mivavaka angambany mivavaka sy ny azo atao satria am'izao fotoana zao dia tena azo amin'ny zalahy ampimama naneny any gasy anie nanome fitondrana io zalahy io gasy pareny le hoe fondro atana piso sarotra tena akanan'io fampiandrana inana ataony ao zary tsy manjary ao tsy azo mihitsy tsy azo mihitsy le ina moa zany le fitondrana io raha ohatra misy le fifidianana misy fifidianana le diaspora angamba zavatra zay na zavatra tena intéressant be satria mba manana olona mba ina moa zany manana vision hafa na mahita zavatra mandalo TV ty no mpisema mifidy ary zavatra anake zavatra magaga manina ny diaspora gasy tsy manana lalana ifidy nefa ny frantsay eran'izao tontolo zao izy afaka mifidy misy ambassady ity ohatra anaty société misy ambassade de France dia rehefa tonga fividana dia mifidy ny citoyen français aty a Suisse fa maninona ny Madagasikara otrany hoe magaga be ary miandry sitrapony filoha hoe omena any zareo sa tsy mena dia io zany zay fanapahan-kevitra ataony filoha dia par rapport aminazy hoe raha ohatra fa omena droit de vote reo diaspora reo tsy fidy anahy reo aleo tsy meko dia izy satria reo olo reo olona misainy reo olo reo olona miandry nakabetsahany reo manana vision hafa olo reo dia tsy fidy anahy fa le olona azoko inao zany vinranona azo vinrana amin'ny t-shirt sy jeremary porcerie any no avelako fidy satria raha voaroana asiako fidy eo mety ho hafa fandeha izy izay ny fanomezana ny droit de vote hitantsika moa ny toy an'izay le resaka diaspora zay koto lela mahitsy ampo fa amaraparana ny fandarantsika ny fantaniko ndray mbava fotsiny afaka valinao mahitsy hoe ikoto ve vonina andaly eto an-tanindrazana ianao rehefa tsy eo tsony ny filoha Andry Rajoelina tena vonina tanteraka ary tsy ohatra ny tany farany no fiverenako any hafa mihitsy ny olom-baovao mihitsy zany am'izao fotoana zao satria tamin'izao milatsanao Facebook mandeha manao vakansy zany dia mirevy miaraka fanavozana rehetra fa am'izao fotoana zao hafa mihitsy le olombelona vaovao hafa mihitsy ny andeha fiarana ka raha ohatra ka misy fiovana ao dia vonina tanteraka ary ina moa zany maika mihitsy lody satria olona hafa mihitsy zany am'izao fotoana zao na taorina le fanaovana Facebook manana influence afaka manao zavatra hafa zany raha be dia be mihitsy
eny ary voafitra ny fotoana ihany tsika kotona zanatra zany a tapitra ny fotoana irahantsika mino fa mbola iverina eto ianao a raha misy ny fanasana rehefa manasa sady mba iverina ianao satria arakaraka ny toetra raha politika mety mibahana kely a tapany voalohany ny makasika anao satria sambany ianao moa vahiny teto de ilaina mamaly an'ireny fanontaniana ireny zany mba ho an'ny mpanaraka anao sy ny mpanaraka ny fandaratsika milohany amaranasika ny fandarana omeko fitenena anao koto lelia mahitsy ambo raha misy ataontsika hoe teny famaranana afatrafatra mety ho famitinana andresadresaka ihany koa mety manisy zavatra tena nomanina hoe ho ampitaina tao anatin'izao fandarana zao kanefany a tsy nanontaniako tao anatin'ny fandarana de fotoana itenenana zany zao topoka angamba ny zavatra tsy fitenenina na de tsy nanomana zavatra fitenena fa omeno fitenena de mba hiteny hoe ry malagasy tsy vaky volo tokony mba ho tonga saina zany tsika marina fa miteny koto hoe vendrana ny gasy fa zavatra marina nge zany zavatra marina tsy afaka andahany zany tsy tokony le olona miteny angamba no omena tsisy atao firambahoaka fa tokony mba tonga saina raha misy olona miteny anao hoe vendrana tsy le olona iala zo fa tena mba misy ina moa zany chance zany manana ny tsika gasy anananareo gasy mipetraka Madagasikara occasion am'izao fitianana zao mba eritreretanareo tsara hoe iza ny tokony tonganareo zay ngamba no hoe satria hitanareo zavatra mahazo anareo de ho anareo zay mbola tsy tonga saina hoe tena mijaly ny ero efa 10,000 ariary ny PPN ny délestage zany zavatra zany nge tsy lahatra nge zany tsisy lahatra avy any an-danitra mihitsy hoe efa zay ny lahatra mahazo malagasy fa io resaka safidy io resaka fahavonona io ka ny zavatra pitako raha betsaka ny malagasy no ny zavatra de mba tonga vasaina am'izao fifidianana izy zao fa chance anankiray ahafahanareo manova olona tsy manova rafitra am'izao fifidianana vaovao zao ka mampaherana malagasy etetry fa matoy koto miteny etsy sarasanandro de tena fitiavana fa tsy fantatrareo eretareo tsisy ilako am'izany hoe fanambonina tena zany anambony tena da anavendrana ny gasy anambany gasy ino moa ny ilako am'izany misy mety eto misy problème complexe na misy olona zao tsy ahoana mo nina moa zany raha fianako milamina tsy mijaly amin'ny délestage tsy mijaly amin'ny sakafo tsy mijaly amin'ny lalana tsisy zanako tafita dolodolodolo de olona efa fianotro zany de mbola manana manko hoe mila ampiasa ny egona mila manana complexe tena tsy hany mihitsy izy ny tena marina fa tena fanerana ary BDP ny efa taitra mahatonga manaraka ny pejy satria raha ohatra ka mifetretana ny koto mpanambany gasy no vizina foana tsisy mpanaraka ny pejy ty hoe le rue de poisson ina moa zany mission milay fanendafo so matoa misy mpanaraka zavatra ty misy tonga saina tsy kelikely any ka pitaiko le izy matoa miresaka eto de fitiavana ny Madagasikara fitiavana ny gasy fa alelovana ny Madagasikara io mba andeha tena mampalahelo de imezany olona eran'ny tontolo zao imezany olona tsika raha tonga raha ny olona ny client ohatr'izany ny amerikana na ny suédois mitena koa no zany iza ny origine anao alohan'ny tena mamalagasy de mianatra foana tsisy fa tsy teny izy hoe tsara be nana aminareo fa dommage fa mantra be dommage fa tsy samanjara resaka politika zay foana tsy miseritra mihitsy zany tena hoe raha tena hoe mba malagasy zany na miresaka amin'ny client de tokony mba misy hoe fierté mba malagasy asa tena mianatra mamalagasy tena mba mianatra ary mety isokenareo ny zavatra eo mianatra le mamalagasy fa tena mianatra pôly izy zay ngamba no afatra de mametra beloma misaotra ny ina moa zany ny équipe rehetra ny Real TV nanome podium ahafahako mampita hevitra de misaotra ny mpiaino rehetra malagasy eran'izao tontolo zao makasitraka koto lila mahitso amby raha zanatra zany araky ny fomba mazatra zay tsy hita zay maratsy asa tao anatin'ny fandaratsika misy fantanina eny satria ho apetraka aminao zany fanirina moa mba hoe hoenina tsy fotsiny valiteny izay hoentinao koto ikoto ve manana ambition amina toerana politika eny satria tsy atopoko asa mila zavaina satria afaka manazava tsy manana ambition politique satria
tsisy lakon'izany dia manana ny asa koa mahavelona arahana ny fianakaviako milamina rehetra ty amin'ny anina ty fa misy ny matoa mietsiketsika sy manao ny zavatra zay ataoko etoa de tsisy afa-tsy le fitiavan-tanindrazana ka raha ohatra ka misy olona mitena mety ilainy le zalahy amin'ny resaka inona moa hoe fanovana-toetrana fa misy ny fanovana-toetrana boza hoe pourquoi pas mampanina moa zany fa raha ohatra hoe hitady place amin'izao fotoana izao tena tsy mila tsy anatin'ny saiko mihitsy zany tsisy lakon'izany zany amin'izao fotoana izao tsy be deaibe koa mantsy nefa mandeha ny spéculation hoe anoany any anao anany koa fa satria teo zao tsisy lakon'izany mety tsara afiana koa dia zahay aty Suisse nampianarina iaina amin'ny karama io karamanao isam-bolana io de mahavitanao io atao fahasambarana ohatra hitanareo re zany manao vakansy any États-Unis any Canada any Europe rehetra tany any Dubai manao vakansy miaina ara-dalàna mandeha restaurant mandeha cinéma mandeha musée manao le fiainana ny fianan-davanandro zay nampianarina zay hoe io karamanao de zay fa za tsy manana eritseritra mihitsy hoe anina poste politique de ankaratra ko nanao zao tsy mety hatran'izay fa ohatra ilaina misy ilaina amin'iny moa ny zavatra anankiray tsy mampaninda mihitsy ny an'le tanana fa raha hoe iandry poste politique tsy am'izany mihitsy d'ailleurs tsy manana antoko tsy manana ininy Makasitraka koto lila mahitsy ambo rakoto Arsoa Joseph nanaiky nasainy ny fandarana teto amin'ny Real TV Madagasikara ny ilany fitadiazoro zany topoka sotandritra veloma daholo Makasitraka indrindra topoka ianao any tokantrano ihany koa isoarako manokana niaraka tamintsika hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarantsika mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray topoka lasy topoka veloma topoka